Tsy nanameloka ny herisetra natao tamin'ny ireo mpanao fitakinana FFKM hoy ny solombavambahoaka ny Toamasina. Tsy nanameloka ny herisetra izay natao tamin'ny ireo mpanao fitakinana FFKM na mba nanehony alahelony amin'ny ireo izay namoy ny ainy aneo sy omaly. Ipaparay masina nefa dia nanehony alahelony ary nanameloka ihany koa hoy ny solombavambahoaka Rola Ratsiraka raha nilaza ny fanehoan-keviny mikasika ity FFKM izay nanao ny fanambarana ity. Na dia eo aza izany rehetra izany hoy ny solombavambahoaka ny Toamasina dia mila tohizana ny tolona Rajoelina miala ny tanjona hoy hatrany izy tao anatin'ny fanambarana izay nambarany. Ny fanambarany ZNZ Ankatsony androany kosa dia mbola hanaiky ihany ve tsy mora ny atrehana kanefa aza mora kivy hatambaro ny hery sahia mijoroa ho an'ny tanindrazana antsika i Madagasikara isika no maso mandidy eto amin'ny tanitsika tsy avelansika hanjakazaka ny mpanao ratsy fa hiady hatramin'ny farany isika hoy ny fanambarana izay nambarany ZNZ Ankatsony androany. Ny omaly moa dia nivahiny tao anatin'ny fandaharana solanga imerany Imeritsetosika manoloana ny ireny resabe sy tsaho izay mahazo sy mianjady aminy ireny. Nihaniana ny ben'ny tanànany Imeritsetosika Andriamatoa Parisoa fa tsy olony Ravatomanga izy ary mbola ao anatin'ny tolona hatramin'izao. Milaza sorena amin'ny fampanantenana lavareny sy ny fanaovana propaganda mandavataona ataon'ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina i Parisoa Andriambolanarivo ilay ben'ny tanàna ao Imeritsetosika nandritra ny fandaharana solanga izay nivahiny anany. Ny famiatram-pialany filoha Rajoelina no tadiavina fa tsy ny fanonganana azy ary iny fifonana izay nataon'ny filoha Rajoelina iny taminy dia mbola tsy ampy mila miala ny filoha Rajoelina hoy ity ben'ny tanàna ity. Izy ihany koa no nilaza fa tsy mino ilay filazan'ny filoha Rajoelina hoe misy mamporisika ireo tanora ZNZ ireo. Nambarany fa olona ao anatin'ny fitondrana ihany no mivoy izany resaka izany fa tsy marina ny filazana hoe olony mpandraharaha amin'ny aina Ravatomanga izy. Nihaniana izy fa tsy marina izany. Manantsiny eo anatrehan'Andriamanitra isika hoy izy raha vela ho faty fotsiny amin'ny izao tolona izao ireny izay olona namoy ny ainy ireny. Raha findipitinina moa ireo rehetra izay nolazainy ity ben'ny tanànany Imeritsetosika ity nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana solanga dia ireny zavatra izay nolazaintsika teo ireny. Ary nilaza ihany koa ity ben'ny tanàna ity ny hoe ny tohintolona dia ao anatin'ny hatrany izy. Nalahelo no sady latsa-dranomaso moa ity ben'ny tanàna ity nandritra ny fivahinianany tao anatin'ny fandaharana solanga satria nandehatra hony ny manipulation dimasy izay ataony ireo mpomba fitondrana ny mikasika azy. Araka ny fantatra ihany koa ny androany dia ho tonga hanatevin-daharana ny tolona ny mponina any Imeritsetosika ka harantsika eto ny mety ho tohiny izay zavatra izay. Fa anisany nahagagany maro ihany koa ny fanambarana izay nambarany Lalatina satria hanao fihetsikehtsehana ihany koa ireo mpomba ny fitondrana. Betsaka moa ny sorena raha vantany vao nahita ity fanambarana ity. Samy miantso fihetsikehtsehana aneo ny mpomba fitondrana sy ny ZNZ Madagasikara ka ahina ho mety ho zavatra fa no setriny izay hoy ireo olona izay mpanara-baovao raha vantany vao nahita ity fanambarana ity. Hanomboka ny folo ora ny fihetsikehtsehana ho an'ny mpanohana ny fitondrana ankehitriny hiainga avy amin'ny ireo boriborintany sy ny distrika ao Analamanga sy ny manodidina ho fanehoana sy fanohanany ny hanohizan'ny filoha ankehitriny ny asany mandra-pahavitany ny fepitoam-piasany. Etsy ankilany ihany koa dia miantso fihetsikehtsehana hifanotrona ao Ambodijatovy amin'ny 12 ora ny hetsika ZNZ Madagasikara izay manentana hiady ho an'ny famiandrehana ny rariny sy ny hoavin'ny malagasy rehetra. Betsaka tamin'ny ireo mpaneho hevitra sy mpanara-baovao moa no tezitra raha vantany vao nahita ity fihetsikehtsehana izay ataon'ny mpomba fitondrana ity. Ny sasany raha teo moa dia samy milaza ny hoe ianareo ve marenina tsy mba fantatra anareo fa tena efa tsy mila anareo intsony ny vahoaka malagasy ary efa manerana ny Madagasikara izao ny malagasy izay mitaky ny fialan'ny filoha Andry Rajoelina. Generaly Ravalomanana na hoe Generaly Richard Ravalomanana dia nilaza ny fanehoan-keviny ihany koa mbola misy fanjakana eto a Madagasikara ary tsy
tsy nandohitra ny filoha ho Generaly Richard Ravalomanana. Nanambara moa ity generaly ity ny hoe mbola misy fanjakana eto Madagasikara ary tsy nandohitra ny filoha Andry Rajoelina hoy ny filohan'ny anterimeran-doholona Andriamatoa Ravalomanana Richard, ary mbola eo koa ireo tompon'andraikitra isan'ny ambaratongany izay miasa hoe izy hatrany tao anatin'ity fanambarana izay nataony ity. Nambarany ihany koa fa mandray andraikitra tanteraka ny mpitandro ny filaminana hampandry fahalemana ny tany sy ny fanjakana. Nanentana ireo mpiara-miasa aminy ihany koa izy mba tsy ho voasarika hanao toy izay niseho tany Nepal eto a Madagasikara. Ny tanjony ireo mpanakirontana hoy izy dia ny hanao herisetra amin'ny tompon'andraikitra hanimba sy handory fananana iombonana mba azahoana fahefana tsy manaraka ny fenitra demokratika ary tsy hitondra soa amin'ny firenena izany, hoy hatrany ny fanambarana izay nambarany ity Ray aman-dreny Richard Ravalomanana ilay generaly ity. Andriamatoa Hajo Andrianenarivelo kosa dia nilaza sy nanontany hoe mba omeo singa iray ny habo hoe ka hilazanareo fa mety hihemotra ny firenena raha miala eo ianareo. Efa farany isika ka izay no tokony tsy maintsy hijoroan'ny olom-pirenena androany, indrindra ny tanora hoy fanehoan-kevitra izay nambarana Hajo Andrianenarivelo. Nanampy ihany koa Andriamatoa Hajo ny hoe mahay lavitra noho ny ianao ny ankamaroan'ny tanora malagasy. Raha resaka robot izany dia robot upgrade ny vahoaka ankehitriny efa mifoha ary efa tonga saina fa efa tsy vahaolana intsony ny fijoronao eo amin'ny fitondrana ny firenena. Aza ampiadina amin'ny karazana kabary tahaka ireny ny malagasy, ianareo no efa manana fiainana miandry anareo any ivelan'ny Madagasikara ary ny rehetra dia resy lahatra fa ho lasa sy handroso lavitra ny firenena tsy misy anareo. Porofin'izany hoe Andriamatoa Hajo dia izao fijoroany ireo tanora sady manam-pahaizana ny tia tanindrazana izao raha araka ny fanambarana izay nambarany. Anisan'ny nilaza ihany koa Andriamatoa Hajo Andrianenarivelo ny hoe maninona nefa raha miala moramora ento miala manaraka anao any daholo ireo rehetra fototra ny olana eto amin'ity firenena ity, endrika fanajantena izany. Misy hetaheta vaovao eny amin'ny fiarahamonina, mila mahay miheno ampanetrentena sy ampahendrena isika rehetra satria misy antony matotonga amin'ny izao. Ho an'ireto milaza azy fa miaro ny ara-dalàna ireto dia tadidio fa tanatin'ny tsy fanarahan-dalàna tompoko noho ny akaranareo teo tamin'ny taona 2024. Somantsy tsy tadidy fa olona efa tsy afaka milatsaka ho filoha intsony izy satria efa nisafidy ny ho vazaha fa nanao forsinina tety fotsiny izy mba hilatsahany. Izany moa ny fanehoan-kevitra sy tamberina kely izay nambarany ity Andriamatoa Hajo ity ho an'ny vahoaka malagasy, indrindra ho an'ny filoha Andry Rajoelina. Ny hamarana antsika tanteraka ity video anankiray ity moa dia hizara blagy marenan'ny Rosy. Fanambarana avy amin'ny mpanakanto Rosy, tsy dadatoanay no nanovan'ny tonikirany ampitapitaho ho miala porona miala kontra tompoko fa ny koralina universitaire vontovorona no dimbiasan'ny université rehetra. Miredina tsara mihitsy dia tsy izahay koa no nanao ny klipy ny robot malaza be io, dia manome toky ny mpijery fa hijanona amin'ny tonony teo alohan'ny tonikira rehefa milamina ny raharaha. Zay ihany koa no namarana ity video antsika ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alasaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.